Vilatsika eo amin'izay ny taranja bola lavalava fa eo amin'ny fanatanjahantena eo anivon'ny mpiasam-panjakana mivondrona ao anatin'ny Asief kosa indray tsika manomboka eto ny farana ao Malasabotsy tetsy amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina ny lalao famaranana teo amin'ny taranja basketball sy ny taranja volley-ball ho an'ity fifaninanana ho an'ny mpiasam-panjakana ity ka ny fanadihadiana voalohany izay arahantsika dia ny lalao famaranana teo amin'ny taranja volley-ball zany izay na Voahosotra ho tompondaka ny zareo avetsy amin'ny lapa-maitso nanosy kely rehefa nikatroka tamin'ny ministera ny 10 alida. Lorombandry zareo avetsy amin'ny lapa-maitso anosy kely ny amboara teo amin'ny lalao famaranana ho an'ny taranja volley-ball eo anivon'ny mpiasam-panjakana mivondrona ao amin'ny fikambanana Asief. Tany amin'ny tie-break voatafavoaka ny sénat nanoloana ny ekipan'ny ministera ny 10 alida tamin'ny seta 3-2. Napitranga amin'ny toetrany rehetra tonga tetsy amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina ity lalao ity. Iry zareo sénat no nandrombaka ny seta voalohany 5-3. Io seta voalohany io dia efa atsinjon'ny rehetra fa tsy ho vita mora ity lalao ity. Nahazo hery ny MDM teo amin'ny seta faharoa ka tsy namelan'izy ireo raha tsy lasa n'izany tamin'ny seta 5-7. Teo amin'ny seta fahatelo dia ny fampitadiavana tanteraka satria ny famalina ny nitarika an'isa teny amin'ny solaitra be. Norombahan'ny MDM indray izany tamin'ny isa 5-3. Nanomboka teo dia nieritreritra ny rehetra fa ho azon'ny MDN ny seta faha-efatra ka ho any amin'izy ireo ny amboara. Tsy izay nefa no nitranga fa dia natateraka ny valinady ny mpilalao an'ny sénat ka lasan'izy ireo indray ny seta faha-efatra tamin'ny isa 5-7. Atsala seta 2-2 teo mba amaritana izay ho tompondaka ary araka ny lalàna ny taranja volley-ball dia tsy maintsy niditra tamin'ny tie-break. Vao nandeha ny lalao nandritra ny tie-break dia nivatateraka ny fiarovatena ny mpilalao ny sénat nitarika tamin'ny isa 7-2 ny MDN. Taorian'izay dia nanindry mafy ary nanova tetikady ny sénat ka vetivety foana dia tratran'izy ireo ny isa teny amin'ny solaitra be 0-0. Nikisaka tsikelikely ny sénat nanomboka teo ary tsy nijanona izany raha tsy tany amin'ny 10 ka io no isa farany nazahoandry zareo ny fandresena 10 no 2. Nitongilana tany amin'ny sénat araka izany ny vitana tamin'ity lalao ity. Dia mpandeha le lalao aloha zany tena niadina mihitsy le izy satria le MDM lakotsy dia hoe ekipan'ny efa tena